Ia dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana Misandratra indray. Faly miaraba sy ny sary soa antsika rehetra. Ahitany tadiavina ny antsika azo izay ilaina ary ataontsika fiaraban'ny masoandro izy tika mahateka olo jiaby. Miraha soa mirary ny tsara araky ny filazan'ny razana hoe nafisaky ny lela ho dia nirary ny tsara ka dia mirary ny tsara sy ny soa ho antsika jiaby ny tegna. Ny fandarana anjara vintana dia miresaka lalandava mikasika an'izay le tontolo manodidina izay resaka hoe ny resaka fahasalamana, ny resaka toetra, ny resaka tranga izay misy eny amintsika eny. Ka reny zavatra reny zany no resahantsika ataon'ny fandarana Misandratra. Izay rahanao amin'ny namana anjara ary azonao arahana amin'ny Facebook amin'ny Sera Studio sy azonao arahana amin'ny Astromania Fondation Fitiavana. Ny fandarana iaho dia miresaka lalandava mikasika an'izay le resaka toetra zay, ny fifandraisan'ny toetra sy ny tontolo manodidina antsika izay manana anjara toerana goavana ny toetra ny amin'ny sehatry ny asa, ny amin'ny sehatry ny tokantrano, sehatry ny fiarahamonina, rehatry ny fahasalamana. Dia io toetra tsika daholo zany no mitondra sy mandamina an'izay zavatra zay ary avy amin'izay toetra zay ny ahitana ny zavatra mpitranga rehetra ny fiainantsika, na ny lasa na ny ankehitriny na ny hoavy dia hita ao anatin'izay toetra izay tokoa. Zay moa efa nazavaintsika tety any misy fotoana hoe any amin'ny sehatra maro any ivelany any dia mametraka tsara amin'ireo toetra efatra ireo, ny rano, ny afo, ny rivotra ary ny tany, izay hoe lymphatique reny rehetra reny dia manambara avy hatrany zany fa hoe manana anjara toerana goavana eo amin'ny zavatra ataontsika rehetra ny toetra. Tamin'ny herinandro lasa antsika dia nanambara moramora nanazava hoe ny taona tsiraray dia voafehiny izay le resaka toetra zay ihany koa. Ary nanambara moa zahay misy ny tapany voalohany, misy ny tapany faharoa amin'ny taona. Ohatra tamin'ny taona lasa ho iaho dia ny tapany voalohany dia nahitantsika ny toetrana rano ary ny tapany faharoa dia ny toetrana afo. Dia nilaza ihany koa hoe tamin'ity taona ity indray zany dia ny tapany voalohany dia ahitantsika ny toetrana tany ary ny tapany faharoa dia ahitantsika ny toetrana rivo. Dia le toetra zany no hitantsika amin'izay zavatra zay hoe raha le tapany voalohany zany dia hitantsika hoe iny le toetrana tany ary amin'le tapany faharoa dia iny le toetrana rivotra. Dia ohatran'izay zany no nitondrana an'izay zavatra izay. Nambarantsika tamin'izay fotoana zay moa zany raha ohatra mbola tsy ahivontsika fohifohy fa raha ny taona 2023 zany resahana dia ny tapany faharoa iaho dia ahitana ny toetrana afo dia hitantsika ngamba fanafampana ny teto Madagasikara. Hita tsara zany izay lanjan'le toetrana afo zay teto Madagasikara. Ary rehefa niditra ny taona 2024 moa dia toy ny tsisy mihitsy ireny zavatra nitranga tamin'ireny taona 2024-23 izay azo lazaina fa mafana. Zay zany dia milaza fa mivalona tanteraka marina ny pejy izay nahitana ny toetrana afo iny ary niditra toetra vaovao zany tsika dia toetra fandaminana, toetra fametrapetrahana, toetra fanatsarana, fametrahana rafitra, fametrahana fitsinjaram-pahefana. Zay zany no hita ao anatin'izay toetrana tany tsika dia efa voamarika tsara fa hoe zay le toetra manambara avy hatrany zany hoe voalohany indrindra fiarovana ny efa misy, faharoa fametrahana rafitra fiarovana, fahatelo fitsinjarana fahefana, fifampifehezana. Zay zany no toetrana tany raha nanaraka hatranytsika tany ty fandarana ty dia zay zavatra zay zany no hita. Io zany dia hitantsika taratra amin'ny zavatra rehetra zay mandalo zay toetra efatra zay. Iny taona iny jerentsika dia hita tsara be zany fa hoe zay no zavatra misy tamin'ny taona lasa sy tamin'ity taona ty. Amin'ny taona ty zany dia azontsika inona tsara be mihitsy zany hoe efa manangasanga ireo toetra anankiroa. Vita le fandaminana tao anatiny tao dia hitantsika fa hiditra amin'ny toetrana rivotra zao atratsy, efa hiditra amin'ny propagandan'ny député, hiditra ny élection ny député, ho avy ny propagandan'ny maire, ho avy ny élection ny maire. Zay resaka fandresen-dahatra fotsiny anatiny ao, resaka publicité fotsiny anatiny ao, resaka fakana ny vava zany ny tenana ny zara toerana dia filazana ny fahaizana sy ny fahalalana. Dia fametrapetrahana ihany koa amin'ny alalan'ireo le manam-pahaizana mametrapetraka mandresy lahatra ny olona tsirairay zany fa hoe mitombona sy mety ny atao. Niza zany na ny mpanohitra na eo amin'ny fitondrany na indépendant dia samy tsy maintsy any zay zavatra zay hoe ny manana saina mahomby, manana teknika lavorary, fandresen-dahatra, resaka teny, resaka. Zay zany dia manambara tsara be fa hoe miditra fazy vaovao tsika ary fazy io dia efa manangasanga amin'izao fotoana zao.
eo ihany koa le fiakarany le vidim-piainana, le fiezahana. Raha ilesaka vanilo ia tamin'ny farany teo dia hitantsika zany zao fa hoe manomboka miakatra tsikelikely ilay vanilo. Eo zany dia hitantsika ihany koa hoe misy spéculation zany amin'ny lafiny matériel zay zany zay miezaka zany hoe hanatsaratsara ny resaka matériel dia amin'ny toetrany. Fa androany moa zany raha ohatra ka raisina tsotsotra ilay zany dia ny zavatra hoentina eto androany dia betsaka ilay olona manontany zany hoe ahoana indray ny toetrana rivotra sy ny toetrana rano raha miaraka, ahoana ny fiarahana io efa taona zay ny resahanao iny ho an'ny olona tsiraray sy ho an'ny firenena anankiray ho an'ny tanàna anankiray dia ahoana indray zany fipetrak'izay eo amin'ny resaka fiarahana olona anankiray. Efa nisy zany fotoana ny resahantsika ny zavatra zay ihany hoe ahoana ny toetran'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, ny vady, ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ahoana ny toetrana afo ina mety. Fa mangataka ilay olona zany mba haverina zavaina bebe kokoa zay zavatra zay hoe aiza ho aiza fipetraka io zany ho an'ny fiarahana ny olona. Efa ela zay ozy nefa tsy tany intsony, efa tsy tadedy intsony averena ozy nefa le film tamin'izay fotoana am'izay zany efa somary mbola mila karoana elaela vao hita. Dia aleo zany tsika manaovako andray hoe inona ny zavatra mitranga eo amin'ny olona anankiray. Ohatra ny inona le olona zany toetrana inona mety amin'inona fa maninona ny mety zay zavatra zay. Ny voalohany zany dia hoe ny toetra efatra dia misy ny toetra mifameno iaho tamin'ilay fotoanany ireny misy ny toetra mifanohitra, misy ny toetra mifanipaka mihitsy. Ary raha ohatra mbola tsy ahevitsika tsotsotra zany tamin'izay fotoana zay dia nanazava za misy ny olona zao tia zavatra mamy, misy ny olona tia zavatra masira. Raha ampiarahanao hatramin'iray ny olona tia zavatra mamy sy tia zavatra masira dia na reo olona roa zany mifanaraka dia amin'ny andro maraina ohatra mamy dia ny après-midi masira, na hoe samy misy mamy sy masira dia samy mihinana ny ilaina. Zay zany toetra anankiray. Toetra rehefa roa zany dia tena hoe tsy mety ampiarahana izy io. Ny mamy zany tsy anaiky asiana masirasira ary ny masira tsy manaiky. Zay zany le toetra roa samy hafa raha ampiarahana. Misy ny toetra mitofy, misy ny toetra mifanipaka, ary misy ny toetra tsy azo ampiarahana mihitsy ireo toetra. Ka zay zavatra zay zany dia misy eo amin'ireo sehatra ireo eo amin'ireo toetran'olona efatra ireo dia misy ohatran'izay ihany koa. Toetrana hafa ohatra efa fantatra antsika fa toetra mivatambatana, toetrana mahasahisahy, toetra miseho fa tsy mikombana, toetra hitan'ny olona rehetra, ary toetra mihazakazaka tsy misy andrasoandraso. Rehefa afo zany dia mihita an'izay toetra zay daholo. Ny toetrana rano zay dia mifanohitra amin'izay toetra zay. Toetra somary mipiripirina, toetra somary mandefindefitra, toetra somary andrasoandraso, toetra somary hoe oka alofa ho avy eny ihany. Zay zany le teneniko le mamy sy masirasira. Raha ampiarahanao zany ny afo sy ny rano dia manambara zay zavatra zay hoe zavatra telo mety mitrango isika teo. Voalohany indrindra mety hifanaraka zareo hoe ny anahy toetrako ty dia aleo ilamitsika amin'ny toetranao, na hoe aleo miaraka ihany tsika fa mifanaja. Ary ny fahatelo dia mety samy tsy anaiky ry zareo fa samy izingizina. Fa ireo toetra roa zany dia tena mifanipaka tsotr'izao. Zany hoe raha ohatra ka toetrana afo ianao na vintana afo ianao na toetrana rano ianao vintana rano ianao ka miaraka dia ny voalohany indrindra zany dia hoe toetra roa mifanipaka io aiza le marimaritra iraisana. Zay zany jerena voalohany. Raha misy ny marimaritra iraisana dia afaka miaraka le olona. Zay zany jerentsika voalohany dia misy marimaritra iraisana ve ny afo sy ny rano. Raha tsisy ny marimaritra iraisana dia misy ve ny fifanajana. Zany hoe fanaiky ry zareo zany hoe samy miaraka monao ihany fa mifanaja. Ary ny fahatelo zany dia hoe misy le fiarahana mihitsy hoe samy eo daholo izy roa fa samy maka ny ilay. Raha io zany eo le anankiroa fa mifanaja fotsiny ampiana ianao dia aza kitikitihana. Tazonina ianao, tazoniko ianao fa tsika trano anankiray. Fa eo zany tsisy an'izay samy mipetraka eo dia samy maka ny ilay. Mety maka le mamy ihany le masirasira ary mety maka masirasira le mamy. Dia zay zany jerentsika raha toetra mifanohitra. Raha toetrana afo sy afo na hoe vintana afo sy afo
dia mitovy amin'izay ihany fa atenoe kokoa le problème. Eto zany tena rigide le afo sy rano satria ny rano mamono ny afo. Toetrana rano dia makamora fa reraka ihany ny afo ho farany raha ohatra ka ampiarahana azy zany. Fa raha afo sy afo kosa miaraka, toetrana afo izay fanambarantsika teo fa hoe toetra enjana, toetra mafy ary toetra mivatambatana, toetra mainty, toetra tsy misy andraso dia na io zany tonga dia mirefotra avy hatrany, na io tonga dia milamina avy hatrany. Zay zavatra zay zany dia mila jerentsika tsara aiza ho aiza le izy hoe toetran'olona anankiroa reo, ray toetra mivatambatana masika masasa ampiarahana ny toetran'olona anankiray masa mivatambatana maeritreritra, na zany complice zareo roa dia lasa lavitra le izy, na samy mitazona ny toetrany dia tsy mahasa lavitra fa tonga dia rava avy hatrany. Zay zany raha toetrana afo miaraka amin'ny toetrana afo, na hoe vintana afo miaraka amin'ny vintana afo. Ny fahatelo zany dia ny afo sy ny tany. Toetrana afo sy ny tany zany dia tena mitovy amin'le afo sy rano teo ihany, fa misy zavatra hitovizana kely ihany zareo. Zany hoe ny toetran'olona manana toetrana tany zany dia ny olona tia fepetra voalohany, olona tia rafitra, olona tia fitsinjaram-pahefana. Zany hoe mila zavatra mazava sy clair izany, mila zavatra mahitsy tsara, mila zavatra mitombona sy azo tsapaitana. Zay toetra zay zany dia misy hitovizana amin'ny toetran'ny afo, mivatambatana, masasa ary mifansa. Fa tsy hitovizan'izy ireo zany dia ny fomba fanatanterahana an'izay. Ny toetrana tany zany dia miandry aloha, alefaso ara-potoana, aza maimainty, aza be resaka, aza misehoseho. Fa ny toetrana afo kosa tonga dia avoay, aza endrasana ela avy tao aingana dia aingana dia miditra midingana manaraka. Ny afo zany anatin'ny herinandro ray fa vita izy, fa ny tany zany dia ray taona vao vita izy. Eo amin'ny teknika fampiarana ny zavatra voalazako teo zany no tsy hitovizany, ary matetika eo no mitondra ady. Samy concret izy ireo, samy azo tsapaitana, fa ny afo zany aingakaingana, atao viaingana, idirana midingana manaraka. Fa ny tany zany dia ny raha somoramora eo, fa ho vita ihany eo amin'ny farany. Tsy maninona lany fotoana fa vita tsara, fa ny afo iray vitao aingana ary vitao tsara miditra midingana. Zay zany raha ohatra hiresaka antsika ny afo sy ny tany. Ny manarakaraka zany dia ny afo sy ny rivotra. Ohatran'ny ny fiarahamonina eo amin'ny afo sy ny rivotra. Misy toetra hitovizana betsaka zany ny afo sy ny rivotra, samy mainty, samy be resaka, samy tia fiazakazany, samy be resaka. Fa ny ray zany action kokoa mibetsaka ny afo, ary ny ray zany ny vava kokoa mibetsaka. Zay zany différence entre ny toetrana afo sy ny toetrana rivotra. Samy mainty, samy be resaka, samy mafanafona manao zavatra, samy malaky kevy. Fa ny différence zany ray conseiller milaza zavatra tsara be da be, manolotra hevitra fa rehefa natateraka izy dia tsy eo. Fa ny ray faharoa kosa dia sady be vava no matateraka ary tsy ekeny raha tsy mahavita zavatra aingana izy, mba hisehony amin'olona fa mahavita zavatra izy. Ny rivotra zany na dia tsy hitany olona ary ny zavatra vitany tsy olana, fa ny afo zany izy mila hitany olona na vitany zavatra. Eo zany hitovizan'izy roa. Raha ohatra ka ny rivotra no matanjatanjaka kokoa, manome hevitra ny afo, dia tena mety dia mety ny fiarahana, satria ny hevitra avy ato amin'ny rivotra tanterahan'ny afo. Ny rivotra dia manana toetra sy manana aingam-panahy ary manana hevitra be da be, fa ny afo kosa dia manana heretina natanteraka azy. Dia zay mampety ny rivotra sy ny afo. Zay mahatonga zareo mandroso aingana sy malaky, satria zareo samy rapide, samy be vava, samy tia sehoseho. Fa ny ray mamoaka hevitra, ray mpanatanteraka. Ray mahay mandresy lahatra, ray tonga dia manolotra ny zavatra be. Zay zany ireo toetra telo reo raha ampiarahana amin'ny afo. Zany hoe ny afo sy ny rivotra zany ahitana vokatra tsara indrindra, ny afo sy ny afo zany ahitana vokatra fa na tsara be na ratsy be. Ny afo sy ny tany zany somary sarotra ihany, ny afo sy ny rano zany dia misy sakana bebe ihany. Mety ihany izy rehetra reo, fa efa natoroantsika teo zany hoe inona ny zavatra tokony tandremana zany raha ohatra ka hoe ny toetrana afo na vintana afo ampiarahana amin'ny rano na ampiarahana amin'ny tany. Dia efa hitantsika amin'izay zany fa raha zay zany dia mitovitovy amin'izay ihany koa zany ny andrivotra. Ny rivotra sy afo tsika efa nazavaina teo, fa ny rivotra sy ny rano raha ampiarahana dia tsy afaka hiaraka, satria ny rivotra be resaka fa tsy manatanteraka, ny rano be resaka saingy ela vao manatanteraka zavatra ary miadana somary milantolanto. Dika zay zany tsisy zavatra ho vita izy ireo, somary sarotsarotra ihany le izy. Ny ray be resaka
ary tsy mahatateraka zatra fa manoro hevitra manoro hatrany ary tsy vita zavatra ray de alaina ray zay ny rivotra tsy mahavita zavatra ray tsy efa mandray zavatra ray tsy mahavita zavatra ray tsy mandray zavatra ray ny rano efa mitovy amin'izay ihany hoe lantolanto eo ihany fa tsy mahatody zavatra mihitsy raha ampiarahana zareo roa zany dia tsisy zavatra ny afo sy ny tany raha ny afo ny rivotra sy ny tany azafady raha ny rivotra sy tany zany ampiarahana olona manana toetrana rivotra ampiarahana olona manana toetrana tany na hoe olona manana vintana rivotra ampiarahana olona manana vintana tany dia manambara tsy zavatra zay zany fa hoe misy zavatra azo tsapaitananao fa mila manana faharetana ny rivotra ny rivotra dia manana hevitra be da be manana teknika be da be mahay mifandray amin'olona be da be ny tany kosa dia tsy mahay mifandray amin'olona loatra somary milomilonina somary mitokatokana somary tsy be resaka ny tany nefa manana fepetra tany manana fanatanterana fa miadana ka raha mahapery ny rivotra dia mahavita zavatra goavana izy raha mahavita zavatra tsara satria ny tany zany no manamafy ny hevitra avoaka ny rivotra ary ny rivotra sy ny rano efa nomeko rivotra sy ny tany efa voambary zay zany raha ohatra ampiarahantsika ny rivotra sy ireo kasinga hafa miaraka aminy ny farany zany dia ny tany sy ny rivotra hitantsika tany sy ny hafa hitantsika tany sy ny rano sy sakave reo roa reo zany dia tokony havita zavatra goavana satria ny tany dia maharopery ny rivotra ny rano dia maharopery ny tany dia mahandry ela be ny rano dia mahandry ela be ny tany dia sopola tsy mila tabataba ny rano ihany koa dia sopola tsy mila tabataba ary ny tany dia manatanteraka saingy miadana ny rano kosa dia manome hevitra sy manome filaminana manao zay mahatsara ny fiarahamonina sy ny fanatanteraka dika zay zany raha miara-miasa sy miara-monina ny rano sy ny tany dia tokony ahitana vokatra tsara sy maharitra ny tany sy ny tany koa raha ampiarahana dia na izy mahavita zavatra goavana sy maharitra izy ireo na tsy mahavita zavatra inona mihitsy ny rano sy ny rano ihany koa dia tsisy zavatra vita mihitsy na mahavita zavatra tsara raha toka mifanonjo amin'ilay zavatra talenta nanan'izy ireo ny zavatra tany ary ny farany zany dia ny rivotra sy ny rivotra sy ny rivotra zany dia raha ohatra ka zavatra mifandray amin'ny fandresen-dahatra sy fanomezana hevitra dia lasa lavitra izy ireo fa raha ohatra kosa ka natanteraka zavatra ray ho azy tsapaitanana dia aharitra ela ary tsy hotiza zany zay zany raha ohatra ka raisintsika ireo fifandraisana ireo toetrana rivotra toetrana rano toetrana tany ary toetrana hafa raha mifandray ao anatin'izy rehetra azonao raisina tsiraray zay nyteniko teo zany dia dinihanao tsiraray fa zay zany fototra eo renan'ny tokantrano fototra eo renan'ny asa fototra eo renan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny fototra eo renan'ny fiarahamonina zay zavatra nahabarako teo zany raha voaja zany reo dia mahatateraka zavatra betsaka tsika satria hita aty ny lesika ny ray aty ny tanjaka misy ao raha ampiarahana dia inona ny lesika misy amin'izy ireo inona ny tanjaka misy amin'izy rehefa voazavatsika mazava tsara zay dia afaka mandrositsika afaka mandeha lavitra dia lavitra hoantsika zay mpanaraka ny fandarina zany dia mila fantatra anao izy ianao tany sa rano sa rivotra sa toetrana inona ny manjako aminao vintana inona manjaka aminao dia zay zany tanterana dia anjaranao mafantatra ny olona tsiraray manodidina anao toetrana rano sa toetrana hafa sa toetrana rivotra sa toetrana hafa dia ahoana ny fomba ifandraisanao azy izy efa nomekonsika teo eo zany laklen'ny fandrosoana eo amin'ny toetra ny olona tsiraray sy amin'ny fanatanterahana ny zavatra ny fiarahamonina zay mikasika an'iny fa efa nambarantsika hitatsika amin'ny asa iny hitatsika amin'ny taona iny hitatsika amin'ny toerana iny dia arakarak'izay zany le izy mety hoe toetrana hafa ianao hipetraka amin'ny toerana hafa dia hoana ny elana azonao atao zany eny amin'ny toetrany olona sy ny olona na ny toerana sy ny olona na ny fitaovana sy ny olona na ny sehatra asa sy ny olona mitovy foana zany zay zavatra zay fa anjaranao no mandinika fotsiny mety manontany ahoana moa zany toetrana rano zany toetrana rano dia eny amoron-drano ny olona manana toetrana saina dia ohatra nyle any amin'ireny votra reny ny olona manam-pahaizana sy ny olona manana miketriketrika no betsaka ny olona manana toetrana hafa na tanànana hafa dia olona maherisetra olona tiady olona ty tabataba zay afantaranareo azy raha ohatra ka toerana resantsika hoe olona hafa dia toetrana tany toetrana rivotra
toetrana rano. Zay zany izy raha jerentsika amina toerana, inona toetra dominant amin'ilay toerana, dia iny zany milaza an'ilay toetran'ilay toerana. Eny amoron-drano dia mipamitana ny betsany iny, ary ny olona milantilantsy sarataitra ny ka zay toerana rano zany. Ny olona andrenivohitra dia ny olona mianatra sy ny olona mitantana ny administration, ny olona mampianatra, ny olona toetra anaty-saina an'izany. Any amin'ny camp-na maramila dia olona miady lava, na any amin'ny toerana fanaovana sport, na any amin'ny toerana dia olona maherisetra sy miady misy any. Dika zay zany toerana afo zany, dia mazava amintsika angambany izany. Raha toetrana afo ianao zany dia amin'ny toerana afo, metimety aminao kokoa. Raha toetrana afo ianao dia amin'ny toerana rano, somary sahirana ianao. Efa nomeko teo zany le fifandraisan'ny mihitsy raharay, hoe ahoana fifandraisan'ny afo sy ny rivotra, afo sy rano, afo sy tany. Raha voaraka reny, voazy anareny, dia moramora aminareo ny zavatra rehetra zay hitanareo. Maivamaivana ho anareo manatanteraka azy. Raha ianareo manaraka ny toetra sy ny vanim-potoana mitovy ilay namentsika tamin'ny taona lasa sy tamin'ny tekon'ity, dia vao mainka mitombo ohatrany zany le fanatanterahana azy. Amin'ity taona ity ho iaho raha ohatra ka olona manana toetrana tany sy toetrana rivotra dia tokony hanana tombony be da be. Dia efa nameko hoe ahoana ny olona nanao vanilina, ahoana ny olona nanao jorofo. Raha ny olona nanao jorofo tamin'ity nitsikitsiky daholo ny hitako aloha. Ny olona nanao vanila ihany koa efa manomboka mitsikitsiky ihany koa. Dia ohatran'izay zany le izy. Ny olona manana toetrana rivotra ho avy, ny olona manana toetrana rivotra ho ihany dia afa manomboka maka-toerana. Dia hitantsika angamba ny olona miresaka sy tia mifandray zao efa manomboka mivoaboaka eny daholo izy any amin'ny télé, amin'ny radio, eny amin'ny fiarahamonina, fandresen-dahatra zao. Dia hitantsika fa mitombina izay toetrana tany sy rivotra ny teto amin'ity zany. Dia zay zany tiako ambara amin'iny voalazana. Fa petraka ilay fanontaniana mikasika an'ilay hoe aiza le traitement traditionnel amélioré. Inona indray ny zavatra hoentinao aminay androany? Mitondra ny goty aho zany androany. Hoe inona ny fanafody goty, satria zay zany no netiko tamin'ny fandarana namana hafa, dia zay ihany koa netiko tamin'ity fandarana Misandratra tena ny goty. Zavatra roa zany nanontaniana olona amiko, voalohany indrindra hoe inona ny fanafody mony, fa feno mony ny tarehy. Sao dia fandrava sora io zay. Voalohany zany mikasika an'izay mony zay a, dia tsara jerena tsara zany hoe inona ny source an'ilay izy. Misy zany tanora misandratra vao miakatra eo amin'ny 12 taona miakatra juskany amin'ny 20 taona, dia miteraka mony ety ivelany. Dia zay zavatra zay zany manambara fa hoe le fitombosana zany mahatonga le mony fa tsy aretina akory. Misy ihany koa ny olona rehefa tonga eo amin'ny fahadimbolana na amin'ny vanim-potoana lonaka dia miakatra ihany koa mony, tokony efa fantany zay zavatra zay. Dia misy le fahatelo, rehefa bevoka ny vehivavy ny toe-jaza dia feno mony ihany koa ny tarehy. Dia misy ihany koa ny olona rehefa ohatra misy aretina ao anatiny dia feno mony ihany koa ny tarehy. Foie na estomac ohatran'izay dia misy mony. Zay zany mila fantaritsika raha ohatra ka feno mony ilay tarehy alohan'ny eritreretantsika zavatra hafa. Manatona dokotera aloha dia ataovy analyse ireo jiaby ireo. Hoe sao de foie, sao de le vatana misontra, sao de le resaka fahadimbolana, sao de mitoezazy aloha. Dia zay rehetra zay zany jerena aloha, zay vao miteny hoe zao le source mana. Rehefa tsy azo azy moa zany dia manatona toeram-pitsaboana na manatona anay ihany koa, fa zay dia miara-miasa. Io zany azavaiko foana ato amin'ny koloaina hoe zay zany dia manana namana na miara-miasa amina psychologue, manana namana sy manana miara-miasa amina mpitsabo dokotera, manana namana sy manana mpiara-miasa amina resaka filozofy, manana namana miara-miasa amin'ireny olona teknisiana. Dia zay zavatra zay zany ahafahanay miresaka eto amin'ity fandarana ity. Tsy salama ianao, marary ianao tonga any aminay, misy ny sehatra voafehinay dia ao aminay ao ihany zany dia mahavita azy. Fa rehefa tsy voafehinay io dia tsy maintsy manatona mpitsabo zay, jereo ataovy analyse. Dia le dokotera namanay zany manazava hoe zao no sakana misy amin'ity olona ity. Raha ohatra raha nofiny zany dia miteny hoe zao le nofo na le taova sy ny. Raha ratsainy dia mandana manatona psychologue. Misy zavatra vitanay ao, fa misy zavatra tsy vitanay dia manatona psychologue. Misy zavatra hoe traitement naturel hainay, fa misy hainy namana sasany ihany koa. Rehefa tsy vitanay aty dia atilina amin'ireny partenaire anay ireny,
hoe ary misy partenaire ohatran'izay fa nahitana vokatra matoa zay miara-miasa amin'ireny olona reny zany dia fa hitanay nahazo vokatra tsara zay tamin'ireny olona reny efa voasedra reny partenaire anareny dia mitovy amin'izay zany zay no antony voizanay foana manatony na resaka ara-panahy na resaka ara-tsaina na resaka ara-nofo resaka ara-panahy dia mitovy amin'izay koa misy ireo sehatra sy toby zay efa manana traikefa amin'ireny zavatra ohatran'ireny dia alefanay amin'ireny toby na amin'ireny sehatra zay fantatra efa mafehy tanteraka ny resaka ara-panahy dia zay zany mifanankalozantsika hevitra eto resaka mono ny atomboantsika dia zay zany no ambaranay amin'ny resaka mono atomboy aloha amin'izay le fanaovana nale zay na nareo manatona aminay manana cabinet zay koloaina amin'ny Bédera côte Saint-Jean amin'ny côté gauche raha avy amin'ny gare routière avy amin'ny bazarikely-nareo amin'ny gare routière zany dia côté gauche misy azy amin'ny boulevard côte Saint-Jean misy ohatra koloaina ngeda-be dia manatona fa afaka manoro hevitra nareo zay zany kasika fahasalamana na saina na vatana na ara-panahy manana partenaire afaka miara-miasa aminay zay mifanerasera aminay ary afaka mifampiady hevitra aminay rehefa tsy vitanay dia any am'resehatra reny andefasinay nareo rehefa tsy vitanay dia zay zay ny mikasika an'iny fa manambaratra any moa zay hoe mikasika an'izay le mony amin'ny tare zany resahana fa ny antsika teto ny resaka volo tsika teto resaka zava-maniry fa androany zany goty ray zany ny aretina faharoa zay resahana aminay hoe ahoana ny fomba entinareo raha ohatra fomba traditionnel no hitsabona ny goty voalohany indrindra zany dia ny fitandremana ny sakafo hoanina any foana zany source ny problème rehetra dia any amin'ny sakafo hoanitsika any amin'ny sakafo zany voalohany indrindra hoe any zany ny vahana voalohany mila fepetra ra-tsakafo fanafoanana ny zavatra ratsy misy karazan-tsakafo zany zay mitondra aretina be da be ny zavatra mamy tandremo indrindra ho an'ny lehilahy ny zavatra matavy be ny hena-pisosy ny henan'omby lanjalanjaina ihany manao azy ny karazana menaka misy karazana menaka mora mandry be tandremo misy karazana menaka tsy natao hoanina be da be fa kelikely dia zay zany ka ny sakafo hoanina zany voalohany indrindra raha resaka goty ndresantsika dia faharoa amin'izay zany ilay sakafo manampy atsika anandevina n'le sakafo moramora kokoa sy anala n'izay le aretina zay misy any am'nyvanintorana antsika misy miotra amin'ny vatana misy miotra amin'ny faladia sy felan-tanana ary misy miotra zay atao mba hanamaivamaivana le dia faharoa ny fanampy sakafo efa misy le fifadian-kano misy ireo ohatra ary ny fahatelo farany zany dia ny resaka hoe ny tambavy zay ampiarahana aminy ny tsara zany aloha hatramin'izao na resy lahatra anay dia ny noni io zany nanaovany expérience betsaka mikasika ny aretina goty fa noni zany hitanay anisan'ny tsara dia rehefa le mivony tsy marary izy dia asoa le so dia fatory taovy mafana tsara fa miena le marary raha tsisy le so moa dia argile verte ataovy aminazy eo fa mety any koa dia zay zany mikasika ny goty fa raha argile dia finosy tsara ka zay zany mikasika ny goty zavatra roa namenatsika fa raha tsy masitrana anareo le zavatra roa reo dia manatona zany nareo dia indray tsika mahita ahoana rehefa vita fadian-kanina le anina tsy tokony hoanina vita le fanaovana an'le leso vita le fanaovana an'le jus de noni misy karazany roa jus de noni misy le jus tonga dia hoanina vetrany misy le noni efa naharitra enim-bolana tanatina fifehezana zay voasotoana le faharoa aloha ny tsaratsara kokoa fa raha tsisy dia le jus pur zany natao raha azo atao tsy asiana sirana mahery fofona be noni azonao ajoutena jus de corosol na jus de citron na jus apple zay zany mikasika an'iny resaka goty sy resaka moniny manapetra mo fotoana sarotra ny anazavazavatra eto fa manapetra fotoana mametraka velomandram-piona zay moa dia amin'ny sehatra koloaina zay mivohy mikasika an'izay le resaka toetra resaka fahasalamana ny traitement traditionnel ameloré dia ny tontolo manodidina andreo rehetra reo zavatra rehetra dia misy aminay misy ny mpanakalozakevitra voalohany afaka mampiady hevitra betsaka nefa manomboka tonga any aminay misy zavatra vita miady hevitra dia vita misy ihany koa ny fitsaboana da ny tena mitsabo araka le nyteneko teo jerena ny lafiny zay mety vitanay na ara-panahy na ara-nofo na ara-tsaina
Rahandray le fikorontanana ara-panahy dia avy amin'le fidisadisa-piarahamonina mahatonga azy. Mafy loatra le mpandonana dia mety resaka fandaminana fiarahamonina dia masitrana ny ara-panahy. Misy le zavatra tany amin'ny lasanareo tany amin'ny ray aman-dreninareo tany mbola mitoety afara teo. Dia izay zavatra izay rehefa hita tany amin'ny pasienina tonga ny fikorontanana ara-panahy dia ny fitira zany amboarina mba tsy famatotra loatra amin'ny lasa. Dia afaka mamaha. Fa rehefa zay dia misy olona manana talenta, manana traikefa, misy toby azo andefasana an'ilay olona zany ato ty toby ty dia efa manana traikefa ampolo-taonany maro, afaka mamaha an'izay olana tandray. Manana ekipa tsika zany, manana toby any ambadika any zay miara-miasa aminay, afaka manampy anareo amin'ny lafiny. Dia mitovy amin'izay raha tsy hainy. Manana psychologue zay, manana philosophe zay miara-miasa aminay sy mifanerasera aminay, afaka manampy anareo raha ohatra ka zay le olana misy aminay. Dia mitovy amin'izay miara-nofo. Misy ireo namana amin'ny traitement naturel ireo, maromaro namanay ao anatin'ny firorotana amin'ireny ihany koa zay, ao anatin'ny réseau traitement naturel. Afaka manorina ireo reto misy olona manana talenta naturel zay afaka manampy anareo zay ampy-traikefa sy lahitana vokany. Ary misy ihany koa ireo mpitsabo, dokotera zay miara-miasa akaiky aminay, azo andefasana antsika ihany koa fa mifampiady hevitra amin'ireny olo ireny zay dia afaka manampy antsika izy ireny amin'ny resaka fitsaboana ny vatantsika olombelona mba tsy hitondra vesatra na ara-nofo na ara-tsaina ara-panahy. Ka aza mitsarasala manatona anay zany amin'izay. Mametraka fisarana ho antsika izay mpanaraka amin'ny fandahara ary mankahirintsika lalandava, aza misalasala manatona sy mifanakalo hevitra fa azo atao tsara. Mametraka fisarana ho an'ny radio télé sitraka eto matory tsy ahifina raha mahatsara. Ary mametraka fisarana ho an'ireo teknisiana rehetra ao amin'ny sera studio atao amin'ny radio sisel, tsy adino misaotra ny namana rehetra ao amin'ny koloaina sy ao amin'ny astromania fondation tala. Dia mierina androany indray tsika manao misimisy mirary soa sy ny tsara anareo lalandava zay amin'ny fandaharana Misandratra. Misaotra tompoko amin'ny mierina androany.